Ao anatin'izay lafiny fampianarana izay mofo fampianarana avo lenta sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena kosa no atolotry ny ABC School ao amin'ilay sekoly vaovao. Nosokafany etsy amin'ny immeuble na Logaro etsy 67 hectares akaiky ny senam. Nosokafana ihany koa ny laboratoire informatique moa izay ahitana ny teknolojia ikafarany eo anivon'ity sekoly ity. Efa misokatra etsy amin'ny immeuble na Logaro 67 hectares etsy akaiky ny senam ankehitriny ny toy ny sekoly ABC School izay misy fampianarana ho an'ireo kilonga madinika na ny crèche ABC School izany. Toeram-pianarana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary voara-maso madio ara-pahasalamana no natokana hitaizana ireo kilonga araka nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny ABC School ety amin'ny 67 hectares moa zany dia hitantsika ety akaiky ny senam dia hitantsika eny ampitan'ny paositra ihany koa. Zany hoe misy ny kilasy crèche hatramin'ny famaranana ny atao may dia tiako hotsindriana manokana eto zany fisokafan'ilay crèche eto amin'ny 67 hectares ety amin'ny senam. Mandray ny zazakely ray volana hatramin'ny 3 taona izay ny ato. Ny teny frantsay sy ny teny anglisy no teny fampianaranay ato anatin'ny crèche. Ny mahasamihafa an'ity crèche eto amin'ny 67 hectares ity ihany koa dia anamaivanana ireo ray aman-dreny satria izahay avokoa miantoka ny sakafo goûter-ny zaza. Mahasamihafa azy ihany koa dia voantoka ny haingitra rehetra izay ilain'ny zaza. Ohatra amin'izany fotsiny hoe raha tonga ny anniversaire-ny zaza dia misy ny gâteau, misy ny labozia miara-tsofina amin'ireo ankizy ary indrindra ny fanaovana an'izany zavatra izany ho rakitra tadidy ao anaty CD na sary izay maimaimboana avokoa izany zavatra rehetra izany. Fanampin'izay ihany koa amoron-dalana be ny crèche ety amin'ny 67 hectares ety amin'ny senam satria misy ny parking gardé eo dia tsy mila mitsofotsofoka lavitra zany ray aman-dreny fa amorony arabe tsara ilay izy. Araka ny fantrata dia efa misokatra ao amin'ity sekoly ity koa ny teknolojia hika farany amin'ny informatika izay misy fifandraisana internet tsy voafetra izay avy hatrany dia efa ao anatin'ny fandaharam-pianaran'ny sekoly. Misy ihany koa ny fampianarana informatika fotsiny ho an'ireo izay maniry te hianatra izany ao amin'ny ABC School.